Atsika hatrany tompoklasy tompokavy izay manaraka ny vaovantsary ny televizona malagasy amin'ity sabotsy ativa ity raha sendra tratranay mpisakafoana indray ianao amin'izao ry izao dia mirary anao sotomana sady manasa anao ihany hanaraka hatramin'ny farany vaovao alohan'ny hidirantsika amin'ireo atsipirimba voasamihafa ampahafantarina antsika vetivety alohan'ny lalao rahantsika eto amin'ny televizona malagasy ao anatin'ny mondial amin'izao dingan'ny ampahifadalan'izao izay andrasan'ny maro tokoa. Amin'ny 12 alina no ifanandra ny Norvège sy Angleterre, amin'ny 4 ora maraina kosa i Argentine sy Suisse samy arahantsika eto amin'ny televizona malagasy avokoa izany ireo lalao ireo fa isantarantsika ny vaovao dia andeha resaka ny fanarenana ny tanàna ny Tomasina isika mbola tsy tafiarina tanteraka i Tomasina raha ny famatsiana herinaratra taoriana nandalova n'ilay rivo-doza Kiezani noho izy indrindra dia nanampy vahaolana hatrany ny fanjakana nampiana ny groupe mampiodina ireo milina mpamokatra herinaratra ary misy jiro maromaro ihany koa nozaraina tonga dia napetraka nanerana ny tanàna izany nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany Tomasina araka ny famitambavaon'ny Aissa Abbas sy Romuald Rakotoarimanana. Natolotry ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho an'ny vahoakan'ny Tomasina ireo milina mpiary herinaratra izay mahafeno ny filan'ny Tomasina ka mahatratra 720 megawatt. Roa amin'ireto milina ireto no avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay manana tanjaka 110 kVA ary ny 7 ambiny kosa avy amin'ny fitondram-panjakana. Zahay io rehefa miasa dia volam-panjakana no ampiasanay. Volam-panjakana zany dia volam-bahoaka. Marina zay sa tsy marina? Dia zao ary alainay le volanareo avidinay groupe apodinay aminareo eto dia ho izy nareo hoe merci président. Marina ve zany? Asanay io, tsy maintsy ataonay io satria tsy mety aminay mahita vahoaka malagasy mijaly. Zahay zany fitondrana fanavaozana tsy mila atao merci président, merci monsieur le ministre, merci monsieur le président, tsy mila atao an'izany. Asanay io faly zahay rehefa mandalo amin'ny lalana iny mahita nareo faly mitsikitsiky miopakopaka tanana ohatratra fampy anay zay fa mahafaly anay mahita ny vahoaka malagasy mitsikitsiky mahita anay fa tsy masiaky ohatra talohaloha teo nisy zay masiaky rehefa mandalo zalahy zay satria mavandy fa zahay tsy mavandy izy io. Latsinay no izy teo tapitra délestage Tomasina tsy zay izy teo monsieur le ministre. Ny averiko amin'ny anareo vahoaka dia ny faharetana mahareta fa zahay io tsy raha tsy mivaky loha marary anay mahita raha marary anareo fa izao tsy ampy sosy sisy lamony dia mitady lamony eka aloha rehefa mahita mividy mahareta fa zahay mihainy. Nanafatra ireo mpiasan'ny jirama ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mahakasika ny fikojakojana ireto milina ireto. Ho anareo mpiasan'ny jirama no todihako manaraka zao. Za mbola tsy resaka an'le hoe fa manino moa itsika no manofa groupe amin'olo isanandro. Iny zany tsy ataoko débat eto iny. Fa zao ny afatriko aminareo mpiasan'ny jirama. Miezaka zahay mitady vola, mitady groupe tsara ohatran'izao ho anareo. Dia kolokoloy le groupe. Satria rehefa simbanareo dia ny vahoaka neny no mijaly. Zay ny afatra ho anareo jirama. Kolokoloy io groupe io ataovy ny ampaharitra an'io. Fa tsy misy manana tombotsoa manofa groupe etseroa mivarotra vente à perte atsika mety ho 50% mihitsy fa aia ny ampiarina atsika raha mbola manofa koa. Tompona andraikitra amin'ny fikojakojana ny fitaovana ihany koa ny vahoaka ho hiatrany ny filohan'ny fanavaozana. Ka hitodika ao ny vahoaka ndraika miasa mafy le olo tenenina teo hatramin'izay manakarama atsika etseroa manao sabotage transfo câble manapaka tsy haiko ino aby zay mahatonga ny anareo eo. Mety tsy mahasaky miteny ny eneleky fa misy sabotage tao amin'ny eneleky. Misy olo voakarama isaboty amin'izay ho sosotry nareo vahoaka ho sosotry aminay mba miangavy antsika aza mety ataon'olo an'ireny. Hitanareo vola nindesiny nilefa io volatsika io volanareo nindesiny nilefa any andafy any. Zao izy marary fony mahita an'le asa mandeha
apodiny aty le vola hanaovany sabotage raiso fa atsika io faka manao sabotage. Akoatra ireto milina mpamokatra herinaratra ireto dia nahazo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 500 ihany koa ny tanànan'ny Toamasina ho voavaha araka izany ny olan'ny famatsiana herinaratra eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Akoatran'ireo groupe électrogène miisa 7 manana tanjaka 7 mégawatt ireo nefa dia misy vata fanovana herinaratra ihany koa na transformateur manome tanjaka 104 kVA natolotra ho an'ny tampon-tanànan'ny Toamasina tamin'ity herinandro ity. Akoatran'ny vata fanovana herinaratra manome tanjaka 304 kVA izay efa natolotra teto tamin'ny fahafitony volana aprily teo. Ireo dia tsy mandeha raha tsisy câble. Misy câble 520 km koa izay hitantsika io. Efa vonon'io ampandehanana an'ireo fitaovan'ireo. Misy câble 70 km ihany koa efa andalana amin'izao fotoana izao ho tonga tsy hoe eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina ahafahana misintona ny herinaratra vokarin'ny torompamokarana volobe izay manome tanjaka 9 mégawatt ka vinavinaina farafatarany amin'ny faran'ny volana jolay izao no mandeha io volobe io anana amboniny mihoatra ny 10 mégawatt zany tsika manomboka any amin'ny faraparan'ny volana jolay any raha ny vinavina akoatran'izay mety famokarana ataony tsy miankina. Miditra fa tiantoka 500 ny orinasa Jirama amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara, indrindra fa eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina, ka nahatonga ny fitondram-panjakana manamafy ireo tetikasa toy ny Volobe faharoa izay hanamora ny famatsiana herinaratra eto amin'ny faritra Atsinanana. Araka izany, totosa 10 Jolay 2024 ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo sy ny orinasa CGSV izay hanamafisana sy hanohizana indray ny tetikasa Volobe faharoa. Dia nanao fanaovantsony ihany koa tsika anio avenant de contrat teo amin'ny tetikasa Volobe 2 izay manatanjaka manodidina ny 70 hatrany amin'ny 720 mégawatt. Io tetikasa io dia nikatsona nandritra ny 10 taona. Fa ny tanjontsika dia ny ampandeha ny tetikasa rehetrarehetra ho tombotsoan'ny vahoakan'ny Toamasina sy ho fampandrosoana ny firenena. Amin'ny sarany izay zakantsika. Ho fantatra amin'ny herinandro avy ihany koa ny orinasa azo ilay tetikasa famatsiana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro izay mamokatra herinaratra 20 mégawatt. Mikasika ny fanarenana ny herinaratra manokana izay fa nanao tatitra ny fanarenana ny tanànan'ny Toamasina amin'ny ankapobeny ihany koa ny unité de coordination de reconstruction ny Toamasina izay rafitra manokana misahana ny fandrindrana ny fanarenana ny tanàna nanoloana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ireo tompony andraikitra samihafa. Voaresaka tao anatin'izany indrindraindrindra ny dinga manaraka mbola ho tanterahana ao anatin'izay fanarenana ny tanàna izay araka ny fampitam-baovao Bruno Randriamampiona sy Jean Fabrice Fonatiny solitena televizana malagasy ny Toamasina hatrany. Ny fandriampahalemana, fahasalamana, fanarenana ny Toamasina ary ny asa fanitarana sy ranan-tsambo ireo ny tendro efatra nanaovana tatitra tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy ireo mpikambana amin'ny nivon'ny gouvernemanta ary ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ireo dingana vita tao aorian'ny rivo-doza ka hatramin'ny faran'ny volana Jiona natao jeritodika izay azo vezina hoy ny mpandrindra ny unité de coordination et reconstruction de Toamasina ny jeneraly Razafinjatovo Ramasy Hertina fa nahitam-bokatra ny ezaka ny ainga avy tamin'ny toromarika nomena Andriamatofoloha sy ny fanohanany ireo mpiara-miombonantoka maro. Raha ny fanarenana ny roso tamin'ny fanombanana lalina ka handrafetana vina iraisana amin'ireo sehatra rehetra hirosona ihany koa amin'ny fifampidiniana amin'ny volana ambony ary iarahana mamoaka drafitrasa fampivoarana any amin'ny volana septambra izany. Lafy ny fandriampahalemana efa nisy ny paikady sy ny fiaraha-miasa tsy teo anivon'ny FDS ihany fa hatramin'ny ireo tsara sitraporehitra afaka hifanolo-tanana hampandrifahalemana ny tanàna. Raha ny famatsiana ny herinaratra raha hita fa mbola misy ny tsy fahampiana efa tafaverina 870 kosa nefa raha ny takaitra navela ny gezany no resahana miampy ny ezaka lehibe nentin'ny fitondrana. Miandalana ihany koa ny fanarenana ireo trano-mpanjakana fa natao lahara-pahamehana aloha indrindra ny trano fianarana mba hiomanana sady any amin'ny taom-pianarana ho avy. Ho an'ny tao anivo ny Serana-tsambo ho vita amin'ny volana Jiona 724 iny ny asa fanitarana izay efa hita aloha fa afaka mandray sambo lehibe ny Serana-tsambo ny Toamasina efa manana halalin'ny rano tirando 12 metatra hoy ny dale jeneraly.
hitombo be ny fandraisana ireo entana tsy ho ela ho ihany izy izay efa hiomanana sy hirosona amin'ny ilay fametrahana fotodrafitrasa midadasika sy ny fitanterana ny entana miditra sy mivoaka ho an'ny seranatsambo na andranomamy na amin'ny lalamby indrindra ho amin'ny lalam-pirenena sady hanafaingana ny asa io tsy hampisy ny fitohanana ny fiaravaventy aty avotanana ary ny tena goavana dia ny ametrahana ilay zone logistika intégré sy ny industriel izay tena hisy fiatraikany lehibe amin'ny toekarena satria hitombo ny vola miditra hisy koa ny asa maro iforona ankoatr'ireo misy dingana fampivoarana maro oentiny seranatsambo ary amatanjaka ny mahavokavoky Madagasikara ara-toekarena any Tomasina. Asitraka ny ezaka rehetra izay fataonareo ary makasitraka koa ny ezaka izay mbola eritreretintsika atao. Araka ny resaka nataoko teto nataoko tasy ampakita angamba zay tamin'ny fandalovako taty farany dia mody ny zavatra nataoko kely zay fotsiny amin'ny resaka hoe gezania. Dia ny gezania afaka mijery nareo amin'ny Google fa gezania rehefa tena jerena izy dia assainissement tsy misoratra ao assainissement fandiovana fanovana resaka an'izay izy eo ny mo zolo izy io raha tsy diso ao no lalaina nomena nio cyclone io gezania dia assainissement dia fanararaotana araka ny teniny andriamatoa généraly teo coordonnateur ny UCR io dia fanararaotana zao anovana tanteraka ty tanàna Toamasina ty zay ville faharoa eto Madagasikara ary faritra poumon ny économie ho an'ny Madagasikara. Zay angamba ny hoteleniko koa fa tsy lava fa dia mbola mamerina zay fankasitrahana sy fankaherezana antsika rehetra zay makasina. Fataoriany zao ny tondrana ny fankairezana sy ny fampiononana ireo fianakaviany ny namoy aina tamin'ny asa fanarenana ny herinaratra teto Tomasina ka nitondra teny ny fitondram-panjakana ny solobavambaoka ny Madagasikara voafidy teto Tomasina voalohany Roland Ratsiraka zay nankahery azy ireo satria navita be teo amin'ny asa famonjena ny mpiarabelona ny fianakavian'izy ireo zay nanolotra ny ainy ho fanarenana teto Tomasina. Izay ny maresaka tany Tomasina ao anatin'izay fanarenana ny tanàna izay fa hiditra lafim-baovao hafa isika misy olona iray milaza ho mpanolontsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana no anaovana fanadihadiana amin'ny sampana fikarohana momba ny eloka am-behivavany ny Gendarmerie eny fiadanana taorian'ny fitarainan'ireo mpikambana ao amina kooperativa fitaterana izay miaran'ny fandrahonana sy tsindry. Nilaza moa androany ny talen'ny serasera ny fiadidinana ny fanavaozana ary Laurent Rajason fa fisandohana ndraikitra ny misy ary tsy misy fandraisany amin'ity raharaha ity ny androm-panjakana. Araka ny loharanom-baovao moa dia fantatra fa mifandray amina olona any ivelany izay mikasa anankiroa eto Madagasikara ity olona ity araka izao hitaterany Babi Stéphane azy izao hoe misary ny mamoravavso. Olona iray mitonona ho mpanolontsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana mampiorooro ireo mpikambana amina kooperativa pitaterina eto Andrenivohitra no atao andromaso ao amin'ny sampana mpanao fikarohan'ny Gendarmerie ety fiadanana araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpiasa ny kooperativa dia anaovany tsindry sy fanaparam-pahefana ao amin'ilay orinasa pitaterina ny filazany ho mpanolontsaina ny filoha kanefa izy ihany no fantatra fa nitarika ny fitokonan'ireo taxi be tamin'ny 13 Jona lasa teo ary nambaran'ny loharanom-baovao ihany koa fa mifandray akaiky amin'ilay influenceur mipetraka ny ivelany eny tamina oronapeo nikasa ikonokonna fanakorontanina eto Madagasikara. Anisan'ny olona voa amin'ny zavatra nataon'ilay hoe nilaza fa conseil technique eo. Victime mamindry zay tokony ho maromaro zay io fa solo tena fotsiny tonga eo eto moa fa entiny anararotana sy andrahonana sy andrahonana anay sy fanararotana amma hoe mpanolontsaina izy eny anivon'ny lapa dia entiny anakorontananao nivoanay transport le izy le orinasa angambany afaka hoe tsy tononina angambany fa mety petabe malala an'le tantara any ambadika any mampiasa an'le anarana hoe mpanolontsaina ny lapy izy dia any aminay dia normal be hoe lasa manaraka ho azy sady matahotra zahay.
noho ny mahavoatonina ny fiadidina ny fanavaozana ao anatin'ity raharaha ity dia tonga nanamarina ny fisiny ny fisandoana andraikitra tetỳ amin'ny sampana fikaroan'ny zandarmaria ny taleny serasera eo anivony ity androm-panjakana ity. Misy folo lao voasambotra fa ny tena izy a voalohany indrindra voaroroy sy amin'ireny hetsika fanakorotanana ny firenena reny indrindra mifandray tamin'le greve ny taxi be teo. Zay ny tena mahavoaroroy azy tao zany tena vananky teo ary rehefa hoentina ary amin'ny tribunal zany ny fampanoavana amin'ny alatsinainy fa nazana zany dia manamafy koa zany eo fa eniny tokoa ny fitoriana azony eo zany hoe mirehare ho CT ho conseil technique mpanolotsaina teknika eo anivon'ny fanavaozana ny repoblika le olona leto anivon'ny fiadidinan'ny repoblika koa moa zany dia milaza mazava amin'ny fomba ofisialy fa tsy conseil technique mihitsy olona io tsy ao anatin'ny membre ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika. Ny eny koa dia hoe misy député manao fanelanenana na intervention zany antombontsoan'le vola voasambotra ato dia nanamafy ny tata eninay tokoa zany izy izy fa misy dia nitondra ny fakahirezana zany sy ny fiaraha-miasa amin'le lehibe ato zany ny tena amaenenivon'ny fiadidinan'ny repoblika hoe mba tsy anaiky mihitsy tsy handray mihitsy ny fanelanenana intervention na iza fa vela ny raharaha andeha amin'ny ara-dalàna ny ankety dia andeha amin'ny ara-dalàna any amin'ny fitsarana. Tsy misy ifandraisany amin'ity raharaha ity ny kabary nataon'ny filohan'ny fanavaozana atao Tomasina momba ny andraikitry ny mpanolotsaina teknika fa fepetraka beny ihany hoy ny taliany serasera ny fiadidina ny fanavaozana. Satria tokoa mety misy ny vaovao voaraina na fitarainana voaraina hoe misy conseil technique manao an'izao na misy conseil technique manao an'izao dia fa na fepetra amin'ny akapobeany eny hoe ny conseil technique tsy natao anao asa-panjakana fa natao anolo-tsaina azy zany arak'izany anarany zany ka zay ko milaza conseil technique rehetra na tena conseil technique izy na misandoko conseil technique ka mandehandeha manao asa-panjakana any indrindra manindro olona any na maka vola manao risoriso zany tena mibaiko iny mihitsy izy hoe sambory cadre général zany ny kabary nataony. Tsy mijabaka amin'ny asa famitorana ny fiadidina ny fanavaozana fa kosa manana didy ny tompona andraikitra manamarina ny vaovao ety fotony hoy Roly Mercia. I Roly Mercia na iary Laurent Radasson yakoa dia fantatra indrindra tsara fa mpanao gazety Matianina efa vokitra kefy izy ka amin'izay mampanao gazety azy izay indrindra dia nanao ny heviny manoloana ny raharaha mahavoaroroy mpanao gazety avy amina onjam-peo iray eto an-drenivohitra izy nambarany fa tsy tokony ho raisina ho loharanom-baovao azo antoka ny tambazotra sosialy indrindra fa ny Facebook raha tsy efa voamarina ny vaovao avoaka namafisiny ihany koa fa fotony asa fanaovan-gazety Matianina ny fanamarinana vaovao io ilay antsoina hoe recoupement eo ihany koa ny fanajana ny etika ary ny fitsipy déontologie mifehy izay asany mpanao gazety izay araka ny fanazavany amin'ny fandraisam-peo ny Baby Stéphane sy Mamy Ravanson. Le lalàna mantsy amin'izao fotoana zao le loi sur la communication médiatisée haitsika tsara mampatsiahy antsika fotsiny fa mihina fa haitsika rehetrarehetra zany na Facebook ary namoaka an'le vaovao ka voasokajy le izy vaovao tsy marina ka itsika mpanao gazety no mitatitra an'le izy na manaparitaka an'le izy dia voalaza an'io lalàna io hoe manao tsara dalàna koa zany tsika mireproduire le na mipartager le vaovao tsy marina dia mba hampilamina n'le asantsika zany tsika koa mba mila manampi-po tsy olona any amin'ny Facebook indray nanao ny asantsika zany fa mba manampi-po tsika hoe zay tsy mandray ny anareo fa andehanao ny recoupement anay zay zany mba afatrafatra dodoly amin'ny mazoko be any tena amin'le sehatra zany mba omenantsika rehetrarehetra. Izany amin'iny fa anisan'ny mitana ny sain'ny rehetra ihany koa amin'izao fotoana izao ny mondial na ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra iverenantsika kely ny ambiance tamin'ny fiarahana nijery izay lalao izay
tamin'ny alalan'ny écran géant na écran communautaire zay karakarainy ORTM tamin'ny dingana-pahifandalana zay nifandonany Espagne sy Belgique halina tamin'ny folora tafekatra tamin'ny dingana manasadala ny Espagne rehefa nandava ny Belgique tamin'ny isa 2 ray nisy izay écran géant zay tetsy anoloan'ny lapany tanàna Analakely ka tahaka izao ny zava-misy ny ambiance halina araka ny fanangonam-baovao ny Norosorandriamanana sy Fanirikely teny idirana. Manolotra ny arahaba ao amintsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy izay manaraka ny fandaran'ny televiziona malagasy amin'ny izao alina izao araka izao hitantsika izao dia eto Analakely no misy anay amin'izao fotoana izao manaraka ny ambiance amin'ny fanarahan'ny olona ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany baolina kitra na ny mondial 2026 eto Analakely amin'ny alalan'ny écran communautaire natao écran géant izy io ny écran géant izay novolavolain'ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny ORTM tsy ny eto Antananarivo ihany no nametrahana ity écran communautaire ity fa manerana ny distrika 2 ka ny ORTM sy ny solotenam-panjakana any amin'ny distrika ny solotenan'ny televiziona malagasy any amin'ny faritra no miara-misala ao anatin'izany araka nabarako teo dia tsy ny eto Antananarivo ihany no misy an'ity écran géant ity fa any Toliara sy Tomasina ohatra dia niaraka nosokafana teto Antananarivo tamin'ny 6 Jolay lasa teo dia ary hoarahantsika ny ambiance eto Analakely. Effectue un aller-retour pour assister à la naissance de son premier enfant. Attention ce ballon et les mains fermes d'Unai Simon. Unai Simon qui est invaincu depuis 609 minutes. Et l'Espagne détient désormais ce record. Le record qui était détenu, le record d'invincibilité qui était de 517 minutes détenu par le gardien italien Walter. Afamitsy ny ambiance aty amin'ny lapan-tanàna Coupe du Monde afamitsy afa mijery amin'ny télé dia afa mijery tena izy anasantsika rehetrarehetra tongava mijery. Federico Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid, ce qu'il avait d'ailleurs amené à porter plainte contre Valverde. Et désormais, il est joueur de l'Atlético Madrid, Alex Baena. Maresadresaka be olona mba hoe afamitsy zany hoe any an-trano aty fa be olona dia mahafinaritra raha mbola misy aloha dia aty foana aloha mijery dia lamina tsara efa voarindra daholo zavatra rehetra efa voalamina daholo zavatra rehetra any amin'ny andehananao tsy misy hitan-tanana afaka tonga soma tsara mijery bola mody soma tsara avy eo milamina tsara. Ireny zany ny santionany amin'ny ambiance ao anatin'izay fijerenany baolina izay ary tohatra amin'ny lalao famaranana moa zany izay écran géant ahafahany rehetra mijery ny lalao izay miaraka fa anisany nazona akony ihany koa izay écran communautaire izay tany amin'ny distrika sasany tany amin'ny faritra tany dia hoaratsika. Nandritra ny fiadina amboara maneran-tany ho an'ny baolina kitra 420 izao dia tsy diso anjara amin'ny fisitrahana écran géant na fahita lavitra lehibe avy tamin'ny fitondram-panjakana ireo mpankafy baolina kitra ato amin'ny faritra Melaky.
raha ho an'ny distrikna Ambatomainty dia manoloana ny tranopokon'olona no nametrahana ity écran géant iarahany rehetra mankafy ny lalao baolina mandeha amin'ny TVM. Ka velom-pisaorana ny fitondram-panjakana arak'izany ireo mpisitraka ny ben'ny tanàna komina ambanivohitra Zaridrano tonga nijery ireo lalao. Misaotra betsaka ny fitondram-panjakana satria faly dia faly tokoa izay vahoaka mpakafy baolina kitra aty amin'ny distrikna Ambatomainty. Isaorana ireo fitondram-panjakana izay taritiny PRM satria amin'ny famatsiana fitaovana izay isitrahany vahoaka manerana ny Madagasikara ary tsy disanjara an'izany izay ato amin'ny distrikna Ambatomainty mpakafy baolina kitra fa mijery mitoy ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao amin'ny fitaovana izay nivotsiny fitondram-panjakana. Ary manaraka izany dia isaorana ihany amin'ny fametrahana olona tokony andraikitra hitantana izany fitaovana izany mba isitrahany vahoaka ny distrikna Ambatomainty akasitraka n'izany baolina kitra izany. Tsy ihany koa tsy isotra ireo mpitandro ny filaminana satria dia anisan'ny akafizan'ny vahoaka ny fijerena baolina ihany koa ny sécurité. Raha tsy mipetraka koa izany fandriampahalemana izany dia tsy afaka makasitraka n'izany fijerena baolina izany ny vahoaka malagasy. Ka izany indrindra ny isaorana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Samy manana ny toerana no safidiny nametrahana fahitalavitra ity ireo distrika mandrafitra ato amin'ny faritra Melaky ka mitohy hatrany ny fanarahana Coupe du Monde 2024 ity mandrapatapitra ny lalao famaranana mba ho fanomezana ny fahafahampon'ny vahoaka. Hikika sy orakoraka mpifaliana ho an'ny vahoakan'ny Marlambo mandritra ny fijerenan'ilay lalao baolina kitra fijinany ambara eran-tany. Manoloana ny Hôtel de Ville eto Marlambo ny toerana nametrahana ilay écran géant. Tsy mahasakana ny olona ny atsika mamirifiry. Ny fanala amin'ny latsaka madinidinika fa dia tonga maro zareo entany ny fitiavana lalao baolina kitra lalao mondial ity. Isaorana ny fanjakana fibeha dia isan'ny afaka manaraka ny mondial ny vahoaka tsy anatin'ny kominan'ny Marlambo amin'ny alalan'ny télé communautaire ary isaorana ihany koa ny ministèran'ny serasera sy ny kolosaina satria dia afaka mahita ny sary soamasara ny vahoaka rehetra aty amin'ny komina Marlambo amin'ny alalan'ny TVM. Dia noho izany dia tonorana fisaorana feno ireo tokony andraikitra isa sokaziny ahafahana nanatotosa izany fandehana ny télé communautaire izany ary afaka manaraka sakasy-andavany isan'andro meky eto amin'ny kominan'ny Marlambo. Mandritra ny lalao mondial 2026 ity moa dia mandeha foana ny jiro eto an-tampon-tanànan'ny Marlambo mba ahafahan'ny olona manaraka sakasy-andavany izany mondial izany. Mandeha tsara ihany koa ny fitaovan'ny RNM sy ny TVM aty an-toerana. Santionany andro eny fa distrika roa amby dimampolo moa izany no nametrahana izay écran communautaire izay mandritra ity lalao fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra ity. Fa ivadika pejy vaovao hafa indray sika mikasika ny resaka alajaza sy alatr'olona miampy famonoana dia nitondra ny fomba fijeriny sy ny heviny ny solomavim-bahoaka Petra Kotoniaina nandritry ny fandarana manokana ny vainianany teto amin'ny televiziona malagasy. Nambara tao anatin'izany fa fanakorontanana tsy fahazakana fiovana hoentin'ny fitondrana fanavaozana ankehitriny izay no ilazan'ny solomavim-bahoaka ny zava-misy ankehitriny momba izay raharaha izay tsy tokony hitsitsy ireo tompon'antoka tamin'ity abebiana atao amin'ny zanaka malagasy ity ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana ho izy fa mila mafisina ihany koa ny fepetra manerana nosy mba tsy hiparitany izay etsika ratsy izay famitiana ny Priskara Kotonandrasana. Antony telo lehibe no mahatonga ireo fahaverezan'olona sy famonoan'olona sesilany nitranga teto an-drenivohitra tao ao hoy ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina raha ny vahiny teto amin'ny televiziona malagasy ny resaka ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Ao ny antony politika, ao ihany koa no mety ho fahaverezan'ny tombontsoa andreo efa zatra manao ampimamba ny harem-pirenena ary antony fahatelo fanakorontanana tsotro izao satria tsy mankasitraka ny fanovana ary anaratsiana ny endriky ny fitondrana ankehitriny. Hypothèse anankitelo zany no teneniko. Hypothèse voalohany mety politika io. Politika satria tsy tiana ny hahavitany fitondrana fanavaozana asa. Araka nefa nazavako anazy teo hoe raha mitohy ny asa ataon'ny fitondrana fanavaozana eo dia tsika tsy ahazo sehatra, tsika mety tsika fanotondra na tsika te hitondra mbola vaovao zany. Mety misy an'izay io.
ny lafiny faharoa dia zao fahaverezana tombosoa satria misy endrika révolution manao révolution ny zavatra ataony fitondram-panjakana ty am'izao zany déstabilisation izy hoe zay ny fandehan'io ana io zavatra fahatelo de zao hoe lo tonga de tsy makasitaka zao ny fanofana mila andraisana fepetra entitra ary tsy andeferana mihitsy araka izany ireo tratra fa tomponantoka amin'ity tranga fakanan-keriny sy famonon'olona izay nena azovahana ateto andrenivohitra sy amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ity hoetrany solombavam-bahoaka Petra Coutonienne ary mino aho fa ny fitondram-panjakana hanao ny fomba rehetra tsy hitohizana io hitadiavana n'izay meloka tamy iaho moa zany raha iaho ty manokana zay olo tena fantatra fananao an'io de le hevitso de tokony tifirina tsy tokony ho tsaratsaraina zany tso satria anao habibiana loatra la izy habibiana loatra hafa moa ny olona hoe tena tratra nangalatra koho tratra nangala samofo tena hita mihitsy hoe ina zany fahasahiranana zany mba manana sentimana hoe tena tsisy anina hoanina fa ity tsy de mino an'izay aho ary ty koa tsy de hoe fitadiavana taova zao tsy de mino an'izay aho zany hoe misy objectif politika zany siblevana zany hoe ina ny zavatra tena mampisy ina moa ty ampleur kilazana hoe tsy izy ty fitondram-panjakana ty de inona ny tokony atao fa mandraindraiky ny fitondram-panjakana eto Antananarivo zao de fa misy fepetra raisina mivoaka tagnandakazeraby ny maramily ny gendarme ny polisy fa ny amin'ny faritany koa ny tompona andraikitainy efa tokony mametraka ny fepetra na mbola tsy misy amin'ny fianaratsona na mbola tsy misy amin'ny tamatavy na mbola tsy misy de efa petraka aby ny fepetra rehetrrehetra mba tsy ho afaka hifindragny amin'ny toeraka hafa koa reto ana zavatra mitranga eto Antananarivo reto tsy eto andrenivohitra ihany fa mila mafisina ihany koa ny fepetra raisina manerana ny Madagasikara mba tsy hiparitahany izany tranga izany resaka sehatry ny fifamoivoizana indray sika ho fitandrona ny filaminana ao anatin'izay fifamoivoizana izay indrindra ho fampanaran-dalàna ny ara-taratasy sy ny ara-teknika ho an'ny mpampiasana lalana rehetra eto amintsika dia hoentitra amin'ny fanaovana fitsiriana eny an-dalambe ry zareo nivony foibe fitsarana fiarakodina ny DGSR nisy ny fampahafantarana fohy ny iraka sahan'izy ireo na raha ny fanabeazana andrehetra ny amin'ny pitsopitso ny tokony ho fantatry ny mpamily fiara fanazavana misy kokoa ampahafantariny Olivier Andriambolo-Miatsa raha ny fantika an-dalàna ara-taratasy mateti-pitranga mitarika any amin'ny fampidirana ambala-pamonjana eto amintsika dia ny fitsirihana ara-teknika lany-paikandro na vizity teknika expiré na koa ny tsy fanaovana vizity mihitsy eo ihany koa ny tsy fisihan'ny fahazoan-dalana hampiasa fiara sy ny taratasy ahafahana mifamoivoy ny fampiasana fitaratra matroka tsy nahazoana lalana sy ny maro hafa raha ny olana ara-teknika mitondra any amin'ny tsy fahafahana mifamoivoy na inapita kosa indray dia ireto manaraka ireto ny takela-by mitondra ny laharana tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny lalàna ny fiara midonaka eo papany ny endrika anatiny sy ivelany amin'ny fiara izay ratsy ny kojakoja momba ny jiro tsy mandeha ny kodiarana ratsy na sola ny nona fahampidi-doza ny resaka fitaratra vaky na manimba ny fahitan'ny mpamily ireo olana mikasika ny ain'ny fiara izay mety hampidi-doza raha tsy misy fanamboarana toy ny familiana ny suspension isatra ny milina sy ny sisa hoentitra amin'ny fampanarahana ireo voalaza ireo neto anivony sampandraraha misahana ny fitsarana fiarakodia ary isy ny fitsirihana tampoka eny amin'ny lalam-pirenena araka ny iraka sahan'izy ireo miasa iraka izay ampanaovina azy moa dia mizara roa mazara tsara voalohany dia misy ny asa manokana dia ny miantoka ny fiarovana ny fifamoivoizana manerana ny tany republikan'ny Madagasikara faharoa dia misy ny asa iraka mahazatra dia ny fisoroana ny lozam-pifamoivoizana ary indrindrandrindra ny fitsirihana an-dalambe ara-teknika ireo fiara rehetra izay tsy havana na camion io
na fiara-pitatra io na fiaran'olotsotra io. no marian'ireto tompon'andraikitra ireto fa tsy misy ny fandoavam-bola eny antsehatra. Ny sazy voalohany dia ny fanamboarana mpampiasa lalana ny fiara, ny sazy faharoa dia ny fanamboarana ho ara-dalàna ny taratasin'ny fiara. Ireo rehetra ireo dia afaka raha ny mpampiasa lalana rehetra ao amin'ny page Facebook ny DGSR Madagasikara. Vaovao mikasika ny fanatsarana tanàn'Antananarivo renivohitra Madagasikara indrindra ny fisorohana ny tondra-drano dia tapitra ilay tetika asa produire andiany voalohany na ny projet de développement urbain intégré de résilience du courant Antananarivo rehefa niasa nandritry ny 7 taona hiditra amin'ny produire andiany faharoa indray isika araka ny fampahafantaran'ny voahirana Espérance Mamrafafso. Ponina 3:04 amin'ireo 5:00 etsy ny sitraka ny tetika asa produire no voaharo tanteraka amin'ny tondra-drano amin'ny lemaka Antananarivo iny tamin'ireo asa lehibe vita ny tetika asa produire dia ny fanadiovana ny lakan-drano C3 mirefy 12 kilometatra sy ny fanarenana ny moron-drano mirefy 8.2 kilometatra ary ny fanamafisana ny fefilomana morona ny renirano ny Kopa sy Sisony. Komuna maro manodidina Antananarivo ihany koa no nananganana fotodrafitrasa miisa 7.20 sy 500. Tapitra ny tetika asa produire andiany voalohany izay novatsiany banky iraisam-pirenena vola $400,000 atao anatin'ny 7 taona. Atao aorian'ireo asa rehetra vita ny tetika asa efa voarafitra ny torolalana entin'ireo mpiantsehatra manao ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa mba haritra amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ny fahafahamiatrika amin'ny tondra-drano. Efa lany teo anivo ny filan-kevitry ny minisitra raha teo ny fisian'ny tetika asa produire andiany faharoa izay vinavinaina nanomboka amin'ny taona 2022. Anatin'izay produire 2 zay tsika na produire E no mamita sy manamafy an'izay asa rehetrarehetra natao nandritry ny 7 taona lasa zay fa mivalapitra ihany koa satria anisan'ny misitraka an'ity produire manaraka ity ny faritra Atsinanana na Tamatavy indrindra ao anatin'ny fanarenana taorian'ny rivodosy Kizani. Mariana fa fampindramam-bola izy io, izany hoe tsy maintsy mbola averina. Ary izay ny antony tokony hikojakojana an'izay efa vita ary indrindra ihany koa irahantsika amin'ny fanometanana ahafahana mamola vola sy manatanteraka araka ny tokony izy an'ilay tetika asa izay ho tanterahantsika amin'ny manaraka. No amafisina nandritra ny fanaovana ny tatitra ireo asa vita ny tetika asa produire tao anatin'ny 7 taona ny tokony hikojakojana sy hanajana ireo fotodrafitrasa rehetra napetraka mba haritra ahafahan'ireo mponina rehetra voakasika miaina ny tombontsoa rehetra azony tao anatin'ny tetika asa produire. Efa mbola tetika asa vatsiny banky iraisam-pirenena izay hatrany tato anatin'ny volana maromaro miasa amin'ny fanoloana konteran-drano sy ny fampidirana rano fisotro madio amina toerana maromaro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny JIRAMA amin'ny alalan'ny tetika asa PAEP. Mbola misy konteran-drano mihoatra ny 2.4 alina no apetraka hatramin'ity faran'ity taontika misy amin'ireo mponina no sambany tsy hatsaka sy tsy ampatsaka intsony no ity tetika asa ity araka ny tatitra na Lisorandriamasinoro. Teo anelanelan'ny septambra 2024 hatramin'ny jona 2024 fito sy 504 sy iray alina ny konteran-drano tranainy efa voasolo maimam-pona ho an'Antananarivo renivohitra, avaradrano, atsimon-drano sy ambohitra atrimo. Heverina ho voapetaka ny septambra hatramin'ny desambra izao kosa ny kontera 520 sy 4 sy 2 alina ambiny. Tsy mitsaha mitombo ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ireo toerana telo ireo izay faritana amin'ny anarana Grand Antananarivo. Mihamana ny sarotra ny fahazoan'ny rehetra rano madio avy amin'ny JIRAMA antony fanoloana ireny fitaovana ireny mba samy hisitraka rano madio ny rehetra. Efa antitra mantsy ny 920 isanjaton'ny konteran-drano napetaky ny JIRAMA antony fanoloana amin'ny alalan'ny tetika asa PAEP, tetika asa mifantoka amin'ny fahazoana rano madio. Misy ihany koa ny tokatrano sambany mba nampidirana rano. 4,000 ariary isanandro ny fandanian'ity tokatrano ity amin'ny fividianana rano.
ranomarina tena mijaly vana ty ambany tanàna hitanao ka mavita milahatra be dia be eny zay osa pitokolo taona zao dia mbola tsaka rianana any dia sahirana zany zay amin'le hoe fidiovana sy ny rehetrarehetra io aloha mbola fototra rano zay zany tsy afaka manasa lava raha fisakerinandro masaka zay dia maniseta tondrony fondreny zay ny lany misitana rano zay mba hoe amin'ny fotoana ilaivana azy fa tsy hoterinakanan'olona famatsim-bola $4,000 avy amin'ny banky iraisam-pirenena no ampiasaina amin'ny tetikasa PAEP hanatsarana ny fotodrafitra sy ny tolotra ho an'ny mpanjifa ankoatra ny fanonana fitaovana efa simba sitranainy. Vaovao ara-toekarena efa intsika angamba izany antsoina hoe ZLECAf na faritra malalaka ara-barotra ny continent africaine manokatra lalam-barotra sy fahafahana vaovao andreo mpandraraha malagasy izy ireo ka anisany fitaovana anamorana izany passerelle numérique izay rafitra numérique natokana hifampizarana vaovao momba ny fampiarana ity antsoina hoe ZLECAf ity ka nampahafantarina ny avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ministera maromaro izany araka ny tatry Natasha Asimbolo amin'ny sary ny mampiravavasa. Tafapetraka ny rafitra numerika tokana ahafahana mahita ireo vaovao sy rafitra ara-barotra rehetra ilain'ny mpandraharaha momba ny ZLECAf. Anamora ny fidiran'izy ireo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny varotra any ivelany izany. Tsy ny mpandraharaha eto Madagasikara ihany no afaka mampiasa ity sehatra numerika ity fa misokatra ihany koa ho an'ireo any ivelany sy ireo mpiara-miombonantoka. Ty androany ity zany anisan'ny ataontsika hoe dinganangeza be anankiray ny hoe fahafahana mametraka amin'ny tranokala ny fahazoam-baovao tsy ny ho antsika eto Madagasikara ihany fa ho an'ny mpiara-miombonantoka sy ny ho an'zareo mandraharaha avy any ivelany ihany koa izay vonona sy mieritreritra ny hiara-iasa amintsika. Anisan'ny ezaka ataon'ny gouvernemanta amin'ny fampiarana ny ZLECAf ny fametrahana ity passerelle numérique ity. Fitaovana iray ahafahan'ny fanjakana manara-maso ireo dingana efa vita sy ny fivoarany ny fanatanterahana ny fifanarahana. Ankoatr'izay, ahafahan'ny mpandraharaha mitatitra ireo olana sedrainy ihany koa ity rafitra numerika ity. Hita ao anatiny ity passerelle numérique ity ihany koa moa zany ny fahafahan'ireo mpandraharaha mitatitra ny olana na ny sakana ara-barotra sedrain'izy ireo amin'izany fifanakalozana ara-barotra izany. Tsy ahivina fa tohanan'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny tetikasa ZLECAf ny fanatanterahana izany. Ny dingana manaraka amin'ny tetikasa dia ny anohizana ny fanadihadiana momba ireo sakana ara-teknika sy anjara toeran'ny varodraharaha ho an'ny Madagasikara. Resaka vaovao fampianarana sika amin'ireto manaraka ireto avaozana hifanaraka amin'ny fivoarana sy ireo zavatra takin'ny asa ankehitriny ny programa mpampianarana omena ireo tanora izay mpiofana amin'ny sehatry ny fanorenana sy ny tao zava-paventina ny BTP eny amin'ny centre de formation professionnelle sy ny lycée teknika rehetra eto Madagasikara ka natolotra ho an'ny ministéran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ireo référentiel métier na fentry ny asa fanorenana misa 12 izy ireo vokatry ny fikarohana sy ny fampiarana nataon'ny centre national d'emploi formation BTP izay mpanatanteraka ny tetikasa Forma Pro moa izy io izay tohana ny AFD na ny Agence Française de Développement Arabola. Prisca araka ny nandrasana sy Roger Andriamanala. Efa vonina ary azo ampiarina avy hatrany eny amin'ireo centre de formation professionnelle na ireo lycée teknika manofana momba ny fanorenana trano sy ny momba ny asa vaventy ireo référentiel métier miisa 12 izay voka-pikarohana sy vokatry ny andrana natao tao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe Forma Pro izay notanterahan'ny Centre national de l'emploi et formation BTP notohanan'ny Agence française de développement. Hitondra aim-baovao sy hamaly ireo fenitra takin'ny asa ho an'ny sehatry ny fanorenana trano sy ny asa vaventy eto Madagasikara ny fampiarana ireo référentiel métier ireo eny amin'ny sekoly teknika sy ny fanofanana arak'asa. Efa tany amin'ny taona 2014 no nanaovana fanandramana izy io ary tany amin'ny lycée teknika ny Tomasina no nanaovana ny formation par alternance voalohany ary nampiarana an'izy io. Ankehitriny dia mahafinaritra fa misy amin'ireny tanora reny
efa tena lasa lavitra, misy efa lasa lavitra amin'ny Madagasikara mihitsy aza, ary tokony ho hitatra amin'ny sekoly isan-karazany fa ity moa zany andrana fampisehovana ny sietezany fa tsy maintsy hitatra io fa tsy afaka ijanona amin'izao. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ireo référentiel métier ireo. Mirarakopana ireo mpiara-miombonantoka rehetra makaty amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Zany nisy dia tsy tonga fahatany fa hitan'ny zareo ilay vina izay hoentana manatanteraka izay meno ny filohan'ny ny refondation zany dia arahana arabaky teny zany ary fantatry zareo koa fa misy natao hoe plan d'action stratégique izay mipetraka tsara raha mazava tsara atao anatin'ity ministère ty ary zavatra tsara dia ho an'ny tanora zany dia mbola fiverika hoe efa reo le fitaovana zany rehetra ao anatin'izay ao anatin'izao référentiel zao eo koa ireo équipement maro isan-karazany eo ihany koa ny fanatsarana sy ny fanaovana lycée technique vaovao centre de formation professionnelle vaovao izay manakaiky ny vahoaka manakaiky ny any fotony ary atsangany reny atsan'ireny reny mba ny fanofarana izay atao zany dia mifanaraka ny filana izay misy any atoerana ary ihany koa mifanaraka amin'ny besoin na ny etaeta na ny aspiration ny vahoaka nanaovana izay fanofarana izay. Miditra amin'ny andiany faharoa izany hoe fampiarana avy hatrany moa nitetika sa Forma Pro izay tanterahany Centre national de l'emploi et formation BTP toanany AFD ity. Fampianarana teknika izay fa raha amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny dia tsy fampianarana mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy ihany no ahafahan'ny ankizy misokatra ara-tsaina fa anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fanabeazana ny ankizy ihany koa ny fafehezana ny fihetseham-po any an-dakilasy indrindra ny fifandraisana eo amin'ny samy mpianatra ka izay indrindra no antony nanosika ny génération madame ny alalan'ny finkekoal na piatra ny fanabeazana ara-tsosialy sy ny fanabeazana ara-pihetsepoka nahitana fitombony ireo ankizy mahafehy izay fihetseham-po izay any amin'ny dakilasy araka ity vaovao izay zarainy Orosolandriamanana ity eo amin'ny sariny Shakirikotomanga. Nahitam-boka ny fanabeazana ny ankizy hahay feny fihetseham-pony. Ankizy mahery ny iray alina eo anelanelany 3 hatramin'ny 7 taona eto Madagasikara no efa nahazo fiofanana momba ny fanabeazana ara-tsosialy sy ara-pihetsehampo amin'ny alalan'ny programa Think Equal tanterahany Génération Mada. Vokatr'izay dia hita fa miantsara ny fahaizan'ireo ankizy mifehy ny fihetseham-pony sy mifandray amin'ny hafa indrindra ao an-dakilasy. Hitanay taratra fa misy fiovana ny fomba fifandraisan'ny ankizy ao anivon'ny sekoly. Ankizy menamenatra efa lasa mahay mandray anjara, mahay mandray andraikitra amin'ny fiainana ao anivon'ny sekoly. Ny ankizy lehibe tabataba tsy mila mikitakita ny mpampianatra na miteny masika fa mora aminy fey an'ilay ankizy ahafahany miatrika sy manatanteraka tsara ilay fandarana ao anivon'ny toeram-pianarana. Misy fahaiza manao 520 ampitaina amin'ireo ankizy izay azo fidinina amin'ny fahaiza manao ara-tsosialy sy ara-pihetsehampo 5. Tanjona amin'izany ny hanomezana azy ireo fitaovana hita maso ilaina hiatrehana ny fiainana andavanandro sy hanorenana toetra mendrika. Compétence voalohany dia connaissance de soi, fahafantarany ny tenany manokana. Faharoa connaissance émotionnelle, fahafantarany fihetseham-pony. Fahatelo dia compétence sociale izay ahafahan'ilay ankizy mahay miara-miaina amin'ny manodidina azy. Ny compétence fahaefatra dia hoe fahafahan'ny ankizy miatrika ny fiainana andavanandro sy ny fiainana amin'ny firenena. Rompona compétence fahadimy farany dia ny fahaizana miotra. Nanomboka ny taona 2012 sy 2020 no niparitahan'ny programa Think Equal maneran-tany. Tamin'ny taona 2013 sy 2020 kosa no nanombohana nampiatra izany teto Madagasikara ka efa misitraka izany ny faritra 5 amin'izao fotoana izao. Maro ny vokatra azo tapahin-tanana nandritra ny fampiarana ny programa izay haseho sy ampahafantarana
amin'ny zoma 17 jolay izao ao amin'ny Fofikry Ilafy. Marina ny vaovao isika nanomboka omaly ny toy androany teny amin'ny CCI Vato dia nisy andiany faharoa amin'ny foarany fampindramam-bola sy ny fampiasam-bola nampitondraina ny loha hevitra hoe fitantanam-bola sy teknôlôjia mampiasa vola ho an'ny hoavy mamiratra amboim-pionan'ireo banky mpampindram-bola madinika ireo mpampiasa vola ary ireo mitady famatsiam-bola ho an'ny tetikasany zany ity foarany fampindramam-bola sy fampiasam-bola natao teny amin'ny CCI Vato ity. Izay no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovaontsika tokolasy tompoko mialohan'ny tena isarana dia patsiahinantsika vetivety amin'ny 12 alina ny lalao manaraka ao anatin'ny mondial na ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'izao dingany ampaefadalan'izao amin'izay amin'ny 12 izay dia ifanandry ny Norvège sy Angleterre ao aorian'izay amin'ny 4 ora maraina Argentina sy Suisse ka aza misaraka amin'ny televizana malagasy raha mpitso amin'ny 7 ora sasany indray ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny vaovan-tsary. Andram-piana tokolasy tompoko.